ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Falindray miona amintsika eto amin'ny fotoanany mana isan'andro eo am-pandaniana ny epistily soratany Jakoba isika. Jakoba toko 4 manomboka amin'ny andininy 7 dia mitoy amin'ny toko 5 mifarana hatramin'ny andininy 9 no ovakintsika anio. Alohany andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha mbola iara-mivavaka indray isika. Hivavaka isika. Andriamanitra raina izay an-danitro, faly loatra ny fonay, tena faly, raha mahatsapa ny fitiavanao anay. Fa raha nambarany tomponay tany amin'ny 2 taona lasa hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra laoka ny vavan'Andriamanitra, dia tena sarotra aminay ny hoe hivelona amin'ny teninao, fa ahoana ary no ahitanay ny teninao isan'andro tahaka ny haniny nofo ho aninay? Fa noho ny famondramponao eto amin'ny firenenay dia azonay ataony mihinana ny teninao isan'andro ary fanatanterahanaao izany no andrenesanay ny teninao amin'ny fampelezam-peo tahaka izao. Ko dia misaotra tompo ao, afaka tena velona araka ny tena olombelona sitraka Andriamanitra zahay, satria sady omenao ny anina sahaza ao anay zahay, nomenao ho any-panahy koa isan'andro. Andriamanitra, ataovy mahay misaotra anao ny amin'izany zahay, ary satria isakafo izany hany-panahy izany zahay, dia mangataka ny fitahianao ho amin'ny teninao izay ho renesinay, hitondra hery vaovao, aim-panahy vaovao anay indray, ny teninao ho renesinay ry tompo ao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Jakoba toko 4 andininy 7 mitoy amin'ny toko 5 ka hatramin'ny andininy 9. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany ananiny zahay, ary toetrany herintaona ka hividy sy varotra ary azo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala n'io ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velony izahay, dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehare amin'ny fahasahianareo ianareo. Ratsy ny firehareana rehetra toy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao, dia ho heloka ho azy izany. Ianareo manan-karena, mitomanisy midradradradrano ny fahoriana zay efa manjo anareo. Ny arenareo efa simba, fitafianareo efa lany ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesina dia vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karamany mpiasa mijinja ny taninareo zay hazoninareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofiny tompon'ny maro. Efa velona tamin'ny fitety ambonin'ny tany ianareo, sady nanara-po tamin'ny fafinaretana, nefa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka hamoniny marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana vitsy ihany ray, nefa mafonja no hitantsika zarana koroa mazava tsara no rajerentsika.
manomboka amin'ny andin'ny 17 amy toko 4 ka hatramin'ny andin'ny 17 ary ny toko 5 voalohany ka hatramin'ny andin'ny 9. Ny voalohany a de izao ny tena evi-baventy, tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra, tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra. Zany ny lesona voalohany zay raisitsika manomboka amin'ny andin'ny 17 ka hatramin'ny andin'ny 17. Efa nivakitsika teo zany. Inona no ambarany eo? Olona manana fikasana hoe ho ary zahay, anao an'izao zahay, andeha hivarotro zahay, andeha azo tombarotra betsaky zahay, hitoetra herintaonany zahay. Izany ozy ny fikasanareo. Mikasa anao zavatra nareo, manana projet ianareo. De zao ozy no zavatra tsy fantatrareo hoe ho velona ve nareo am'izay? Fa inona kay no hainareo ozy? Zavona ihany ane nareo zay miseho vetivety de levone. Ary moa ve zany tsy marina ve zany ry havana? Marina zany. Misy olona zao manam-pikasana tsara, nanana sakay za ry havana, tena namako izy io. Ary izay amin'ny rahalahy voavy ny resaka zahay ny alatsinainy, vo tonga tao am'braoko izy ny alatsinainy, vo ny resaka tsara ny amin'ny projet hoe zao ny fikasantsika amin'ny rahalahy zao, nentina mbavaka mihitsy aza. Raha tsy diso aho 2 andro monja taorin'izay de tonga tampoky ny filazana hoe maty izy. Ny projet nataonay tokoa ny projet ary nentinay ambavaka. Nefa na izany aza, ny 2 andro monja tatorina vatana mangatsika sisa ny vataniko tany an-trano. Manao projet tsy misy fahadisony zany. Tsy misy fahadisony zany. Ary tokony anao zany sika, ny mpitantana orinasa rehetra, na ny fiangonana ihany ko aza, manana projet ny fiangonana, manana izy. Ary manao projet izy. Izao anefa ho izy. Zao ny tokony ho fitenin'ny kristianina. Aleo manao zao raha sitrapon'ny tompo ka velona zahay. Raha sitrapon'ny tompo. Ny dikan'izany tsy maintsy manao référence na miantoraka makany amin'ny tompo mandrakarivisika. Raha sitrapon'ny tompo. Ary io ry havana dia tena tokony ianarantsika kristianina mihitsy io. Io manao hoe raha sitrapon'ny tompo io. Raha tsy zany manko de anjary mirere isika raha sendra mahatateraka zavatra anankiray. Hoe zahay nahavita azika, zahay nahatanteraka azika. Ny antony de satria zao, tsy maintsy miray am' Jesosy isika vao ahatanteraka ny zavatra tiatsika atao. Isika kristianina de tsy maintsy manana firaisana amin'ny tompo. Jesosy milaza hoe raha tsy miray amiko tahaka ny sampana amin'ny voaloboka ianareo, de tsy mahay manao na inona na inona. Raha tsy miray amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona. Raha sitrapon'ny tompo. Izany no fitenitsika. Am'izao fotoana zao, te ampirisika izay rehetra manam-pahefany, na iza na iza. Satria na de manana fahefana aza manko ny manam-pahefana, de aoko fantatry ny manam-pahefana rehetra, fa Andriamanitra ny eny nametraka azy am'izany toerana zany. Ka tokony hanaiky sika hoe raha sitrapon'ny tompo. Am'izao fotoana zao de ny hoe fampandrosoana haingana. Tsara zany. Raha sitrapon'ny tompo ny zavatra taontsika. Fa ny fanontaniana mipetraka de zao, miaraka amintsika manao izany ve ny tompo? Ary sitrapon'ny tompo ve? Araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Ny fomba ataontsika, ny fomba fiasantsika, hoentintsika manatanteraka izany fikasana, zany projet, zany vinavina zay tiatsika atao zany, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Azontsika atao ve ny miantso an' Jesosy hoe avy Jesosy eo? Satria hoy Paoly raha manoatra amin'ny Kolosianina izy, na inona ataonareo de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Kolosiana 7:17. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Azontsika ataovy ny miantso an' Jesosy, hanao an'izao na hanao an'izao. Eto aloha ry havana de zao, hoe ngamba ny olona sasany raha sendra mandre zao tenin'Andriamanitra zao izy, aiza ve de hanao référence am' Jesosy foana isanandro zao? Eny toko, ny kristianina de tsy maintsy manao référence am' Jesosy.
satria izany mibaiko ny tenin'Andriamanitra ka na inona ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny dikan'izany, ny projet izay ataoko na ny asa izay ataoko dia iantsoko an'i Jesosy hoe Jesosy eo, amin'ny anaranao no anaovako izao asa izao, ekenao ve izany? Anome ohatra tsotra dia tsotra, izay ataoko dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Azoko atao ve ny miantso an'i Jesosy ana hoe ndia hanodikodina vola tahaka an'izao Jesosy ka ataoko amin'ny anaranao io? Azoko atao ve izany? Azoko atao ve manao hoe Jesosy io ndia handeha hijangajanga ka dia meo vehivavy? Azoko atao ve ny manao izany? Na inona ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Raha mba izany manko ny toe-tsaina mibaiko antsika kristianina, milaza aminareo fa anatin'ny fotoana fohy dia iova i Madagasikara. Raha isika kristianina enina tapitrisa mahery eto amin'ny firenena no miaraka amin'ny Kristy marina amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, dia azo antoka indrindra ao anatin'ny fotoana fohy dia iova i Madagasikara. Satria ilay Jesosy izay miara-miasa amintsika dia manana ny hery rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Na ny rivotra aza dia ho teneniny, ny ranon'orana ho teneniny, ny bailleur de fonds ho teneniny. Hany ataony manao izany. Raha manao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy isika ka miteny hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia hanao izao zahay. Manam-porofo manko ny filazana hoe raha sitrapon'Andriamanitra, manam-porofo ny fanekenao an'Andriamanitra ho tompony fahefana izany. Fa izay mirere mihevy tena ho mahatanteraka amin'ny herin'ny tenany. O inona moa ny ainareo izy? Zavona ihany ianareo, monsieur vetivety de levina. Nanaona le mpanan-karena voalazan'i Jesosy any amin'ny Luka 12:12. Nanan-karena ny tombobe ny areny. Dia izao ny teny hoe efa niary fanananao amin'ny taona maro ianao ry fanahiko, dia mihinana misy tro mifalia, fa tonga ny tenin'ny tompo taminy, anio alina ry adala no alaina aminao ny fanahinao, ho aniza zay no arinao. Enganika tsy ho izany no hiatra amin'ny fiainantsika, satria isika manomboka hatramin'izao ny fikasana rehetra izay ataonao Jesosy izany. Ty tompo ny fikasako raha sitraponao tario lalanao ampio aho. Izao ny fikasana ary zany ry havana ny tokony ataontsika amin'ny projet rehetra, na ny amin'ny gouvernement ianao, na ny orinasa ianao, raha kristianina ianao, misy projet any aminao, velaro eo anatrehan'i Jesosy zany. Jesosy eo, ity ny projetnay, zao ny tanjona ny amin'io, raha sitraky ny fonao, manampiana ianao. Ry havana, matomy teny zany ny mpanompon'Andriamanitra zay mampita ny afatra aminao, fanao ny ane zany, velariny eo anatrehan'Andriamanitra, na ny projet de budget, na ny projet rehetrarehetra zay tiana atao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, na dia tsapa zao aza fa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, velariny eo anatrehan'ny tompo zany ka atao hoe ty tompo, ity ny projet ataonay, ity ny zavatra tianay atao, ampio zahay mba ho tanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Tokony hankinina amin'ny tompo ny fikasana rehetra. Fa ny faharoa izay mampitahotra sy mampangovotra dia izao: hiampanga ny mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana. Hiampanga ny mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny harena azo tamin'ny tsy fahamarinana. Eto dia asehon'ny Jakoba fa amin'ny fotoana sasany efa misy valiny sahady ampahany valiny eto an-tany. Ianareo manan-karena mitomanisy midradradradrano ny fahoriana izay efa manjo anareo, efa manjo anareo. Ny arenareo efa simba, fitafinareo lanin'ny kalalao, volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, dia efa miariary eto zany. Indraindray eto ambonin'ny tany ihany dia efa mivaly reny fahasimban'ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana ireny. Eto dia efa misy valiny rehefa marina ny fitsarana,
ka tratra ny mpanodikodom-bola na mpangalatra na mpanao afetsena sa tahaka an'izany, eto ihany de efa tsaraina, efa mivaly, efa tratry ny fahoriana. Misy zany nefa na tsy mivaly eto aza ho vavolombelona iampanganareo sady handany ny nofonareo eo natrehan'Andriamanitra, satria efa tafiditra amin'ny sofiny Jehovah tompony maro ny fitaraina ny tsy fahamarinana natao teo ampangoronana ireny areny ireny. Ny vola fotsinareo sy ny volameninareo azo tamin'ny tsy marina iampanganareo ny arafesenina, mitaraina ny piasa nampanankarena nefa tsy nomena ny karama tokony ho azy tonga teo tsofin'Andriamanitra zany. Namoniny marina ianareo nefa tsy afa-nanohitra anareo izy. Ny andininy 9 tsy mba nanambola tahaka an'izao nefa fa ianareo nanambola nanan-karena tahaka an'izao de nizara vola tatsy taroa nanao an'izao tatsy taroa. Ireny zavatra everinareo ry mpanan-karena hoy Jakoba, hiampanganareo iampanganareo reny. Namoniny marina ianareo nefa tsy nanohitra anareo izy, hiampanganareo reny. De nekehitriny aro izy, de izao no afatra omeko anareo izy, mitomanisy midradradradra ianareo. De nekehitriny mitomanisy midradradradra. Inona ny dikan'izany? Mibebaha ianareo. Nahoana? Satria dia ny mbola tsy tonga ny fitsarana farany, dia azo ataony mibebaka. Zakaiosy, iny tompoky ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Fibebahana mazava teo anatrehan'i Jesosy. Ahoana hoy ny tenin'ny Tompo? Anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanaky Abrahama koa. Ry havana, tsy misy ota tsy vavela rehefa mibebaka. Tsy misy. Rehefa mibebaka marina ianao dia mamela heloka ny Tompo. Fa mampalahelo rao tahaka le mpanan-karena tany amin'ny elo vao nahatsiaro ibebaka, tsisy hevitra intsony. Izy vao mitomany hoe ry Abrahama raiky eo mba iraro e Lazarosy mba pitsoboka ny fanondriny ao amin'ny rano mba atao amin'ny lelako, fa mahay loatra tsisy hevitra. Mba irao ary izy ho any amin'ny rahalahy, fa mbola manana rahalahy 5 any ambonin'ny tany aho hoe tsisy hevitra. Tsisy valim-bavaka ho azonao intsony rehefa any amin'ny helo ianao, tsisy intsony. Sao ianao manantena hoe rehefa any amin'ny elo de ivavaka ny olona ety ambonin'ny tany de anao rakitra ny ankohonana de anao an'izao de hametraka fampahatsiarovana indray rehefa tonga ny heritaona de hoe mivavao azy. Havako, hevim-petsiny demonia ireny. Fa tsy misy famonjena ho anao intsony ao ambadika izao fiainan'izao. Voatendroan'ny olona no fatindray mandeha. Rehefa afaka zany de hisy fitsarana. Ary zany indrindra ny mahatonga an'Andriamanitra haniraka mpanompo hoe mandehana mitoriany filazantsara ianareo. Dia ny misy hafananaka mangoraka ny fo, manatona ny mpamonjy sao de mangatsika indray. Marina ry havana, marina. Fa raha ny zava-misy ankehitriny de mampiorokoditra, manerana ny tany. Fa inona no antenainy olona? Inona no antenainy amahatonga azy hiady sikrotana noho ny fitiava-karena, fitiavam-bola, fitiava-tseza? Inona ny mahatonga azy ananan'izany? Fa nga onona mandrakizay eto an-tany sika. Havako, ny arena azo amin'ny tsy fahamarinana iampanganao eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa tsy mitondra na inona nitra teto amin'izao tontolo izao sika, ary tsy mitondra na inona miala hoentina ho aiza io arena angoninao amin'ny tsy fahamarinana io. Havako, hoentina ho aiza io? Hoentina ho any aninona io? Hiampangana ao anatrehan'Andriamanitra ne io e, raha mbola manohy amin'izany ianao, raha mbola mitohy amin'izany ianao, raha sitraky ny fonao. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe te hahitanao any an-danitra aho. Mba te hahitanao any an-danitra aho e, aza vela matotra anao ny arenan'ny tany. Fa raha sanatrika isan'izay mpanan-karena noho ny tsy fahamarinana ianao, mibebahana io,
mba havelan'ny tompony eloko ao, mba ho vonjena ianao ka nana fiainana mandrakizay. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny tompo, mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Enganie ka raha sanatria isan'ny mpanan-karena tamin'ny fanaovan'ny ratsy ianao, dia hibebaka amin'ny fahotanao mba havelan'ny tompo eloka tahaka ny Zakaiosy. Reo ary ny fahamarinana anankiroa lehibe tokony hakintsika amin'ny tompo ny ampitso ary ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy ny proje sy ny fikasantsika rehetra, ka ho mahazatra antsika no miteny hoe raha sitrapon'ny tompo. Iampangany mpanan-karena eo anatrehan'Andriamanitra ny arena azo amin'ny tsy fahamarinana ka raha izany na mpanan-karenanao hatramin'izay manomboka anio, miova, mibeba, fa hamela eloka anao ny tompo, satria tsy sitrany ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny lalan'ny ratsiny mba ho velona izy. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao no ny teny menao nay androany indray, teny mahafeny fanantenana nefa teny mampieritreritra koa. Mazana manko dia tsy mieritreritra zahay hoe tsy tompony hery rehetra ny izay hoentina manatanteraka ny fikasanay, ka adininay mazana ny miteny hoe raha sitrapon'ny tompo. Na iza na andreza ho afatra izao dia samy anaiky ny tompo ô, ny anankina ny fikasany aminao, ary ara-miasa aminao izy Jesosy. Fa raha tsy atao amin'ny anaranao ny zavatra rehetra dia tsy mahavita na inona na inona zahay, ratsy ny vitanay mazana rehefa tsy miaraka aminao zahay. Mangataka aminao zahay ho an'ny mpanan-karena eto amin'ny firenenay, raha misy amin'izy ireny nandreza ho afatra izao ka sanatria tamin'ny tsy fahamarinana no nahazaony arenany, hibebaka ny izy tompo, ary amindra fo aminy ianao tahaka ny namindrana fo tamin'ny Zakaiosy, mba ho isy anandray ny famonjeny izy noho ny famondramponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen.